Coucou, mbola hoe Madagasikara, zako mbola ato pause aloha. Zay, vitany pause, pause, inona ny resantsika androany dia ny hoe tsy miara-matory say mitsamo sy mivoatra. Za ery ambosesa, madama ery ambofandrina, tena mangatsiaka, tsy rarina. Elahy zany aloha ny diso eto. Matoa madama tsy mety miaraka matory amin'ny elahy, nisy adisoana nataony elahy. Tsy misy olombelona tonga lafatra isika olombelona fa mpanota daholo. Ny eloka ibaboana mody rariny, noho izany mila elahy miala tsiny amin'ny madama, mifampiresaka aminazy miadana, ampitiavana dia vahana ny olona. Rehefa avy mifoana elahy tsy averina intsony ilay adalana natao teo aloha afaka herinandro, vao omaly elahy mifoana dia nanaiky madama dia eo indray dia lasa indray manao ny adalana. Tsy hirindra mihitsy ny tokantrano amin'izay fotoana izay. Fa inona ary izany no atao andresena lahatra madama. Zanakareo izany aloha eo, iny aloha izany raha ohatra mbola kely ny ankizy tsy mahafantatra ny ankizy hoe miady ianareo roa. Fa rehefa raha ohatra ka lehibe ianareo ka fantatry ny ankizy hoe tsy miray fandriana fa tokony ohatr'izay, anisany mampikorotana sain'ny ankizy koa ange izany. Lasa mikorontana ny sain'ny ankizy, manao dadanay sy matory ery amin'ny seza nenina lazareo. Tena any am-pianarana raha ny ankizy zanakareo io dia lasa mikorontana ny sainy, tsy miditra amin'ny lohany fianarana fa ilay adinareo mivady lasa tafiditra anatin'ny adinareo izy. Nefa tsy tokony hafantatra an'izany mihitsy rehefa miady ianareo, tsy matao fantatry ny ankizy ny adinareo fa fotoana ambofandriana tsy mila atao eto ny ankizy. Inona ary izany tokony ataony elahy andresena lahatra madama hoe mba hiaraka atony indray ianareo. Izay aloha lazaiko hoe mifoana aminazy ny lahy. Fa tsy voatery foana piso mifoana fa tsy hanantsony e. Manao sehan-jaza ohatr'izany satria efa olon-dehibe ianareo. Ohatra raha madinika ny ankizy apetrahany amin'ny dada sy neny aloha ny ankizy. Mandeha mitsangatsangana ianareo roa miresaka aminazy morambe, andao lesitsika mba rakentsika piso mandeha hitsangatsangana, tsy maintsy ho resy lahatra ihany izy rehefa handeha. Rehefa tonga any dia mamena anazy moramora elahy ato aoriana ato, na ohatra hoe mipetraka ianareo misakafo eo, ohatra mitondra sakafo avy any an-trano any dia mipetraka eny amoron-dranomasina, eny amoron'ny farihy, maka toerana milamina izany ianareo roa satria resaka. Dia elahy mipetraka ato aoriana, madama mipetraka eto aloha dia finila moramora izy dia orohany elahy eto amin'ny tendany eo dia manazava moramora elahy hoe inona ake piso ny tsy nety nataoko, inona ilay izy fa afaka ako mifoana amin'ilay izy. Elahy ange mahafantatra hoe nisy tsy nety nataony elahy tao e. Tsy maintsy hanazava ihany madama, avy eo manazava moramora, vahana moramora ny olana. Raha ohatra indray elahy ka tsy manam-potoana hoe andeha hanao piknika any lavitra any ianareo dia rehefa tsy eo ny ankizy mifampiresaka moramora eo ambony latabatra dia azavaina am-pilaminana, ampitiavana ny resaka izao akineny ny antony anaovako an'iny dia izao ny antony resaka ampitiavana dia manoroka anazy. Ary tsy hoe eo ihany elahy akory mody anjely be dia rehefa avy eo indray lasa mivadika aoriana miresaka amin'ny namany elahy rery, mody mifoana kely mibantoka dia nanaiky alanina dia mody mora ahavitana lesy ilay vehivavy ireny. Izay ilay toetra ratsy lisana. Fantatry lisana hoe vehivavy fa rehefa hivadika aoriana mbola manoatra noho ny alika dia. Mbola manoatra noho ny alika dia. Zakan'ny lisana izany. Be dia be ny vaovao efa tany aloha tany. Rehefa mamaly faty ny vehivavy dia zakan'ny lisana. Ilay rangahy nampirafina nandritra 10 taona, madama ina valifaty natao toa basany rano mangotraka ramose. Ary nazavainy tsara fa hoe noho ny hoe fampirafesana nataony dia izay ny valifatiny. Hitanareo izany rehefa hivadika alika ny vehivavy dia tsy zakan'ny lisana. Noho izany aza rarotina fa hatsotra madama. Mety izy dia tsotra dia efa rarotina indray. Ianareo anankoroa no hiaraka antitra rahatrizay e. Hitsinjovana izay fahanterana izay dia kolokoloina foana ilay izy mandrakantitra amin'izay. Mahafinaritra ange samy miara lehibe miaraka antitra izany ry zareo e. Dia izay. Dia indray tsara amin'izay lisana satria tsy misy mahavita mivady. Mangatsiaka tompoko.